arak'izany fanontaniana zany dia ho azo vakifohy ny amin'izao etsika izao. Zao moa dia lanonana famoahana ny andiany nampitondraina ny anarana hoe miatrika ao amin'ny université ASM Manakambahiny. Ny lisansa dia andiany fahavalo, fa ny master kosa dia andiany fahaefatra. Nampitondraina ny anarana hoe miatrika satria rahantsika malala fa manahirana tokoa ny fiainana izay ho atrehan'izy ireo fa dia fitaizana ny toe-tsaina mihitsy ilay anarana hoe miatrika hoy zany miatrika ny fiainana, ny fahasarotan'ny fiainana ary nomena fahalalana sy toe-tsaina izy ahafahany miatrika an'izany. Amin'ny ankapobeny raha vita araka ny tokony ho izy ilay izy dia tsy misy tsy mampety azy. Fa matetika ny olana kely zany dia mety manana azy raha ohatra ka tena ampiarina amin'ny disipline araka ny fenitra izay ampiasaina any amin'ny tany manankarena izy. Miezaka amin'ny université ASM zany ametraka anatanteraka ny referitra samihafa ireny amin'ny lafiny fotodrafitrasa sy fitaovana azon'ny mpianatra manao an'ilay hoe fianarana manokana. Iny mantsy tena zava-dehibe ary ny mampety azy ihany koa zao ny système LMD mantsy dia hoe izy io azon'ny mpianatra atao ny mandamina ny fianarany arakaraka izay asa tiany atao. Ohatra izy zao hoe na ohatra azy ataontsika hoe dokotera ohatra zany na dia tsy misy an'izay moatin'ny université ASM dia afaka maky izy ohatra unité d'enseignement any amin'ny gestion, tsy mety hanokatra cabinet zany ory. Azonao izay zany tombontsoa amin'ilay système LMD. Fa ny olana fotsiny dia zao le hoe fianarana ataon'ny ankizy manokana mila fitaovana be dia be iny amin'ny resaka biblioteka, amin'ny resaka ataontsika teknôlôjia vaovao, boky sy ny sisa, toerana zao no manao an'izay le hoe fianarana manokana izay. Ary indraindray koa manahirana dia tena mbola sarotra zany ho an'ny ray aman-dreny ny manampy ny mpianatra amin'izay resaka satria zatra n'le hoe fampianarana feno zany le rehetrarehetra dia tolotry ny mpampianatra fa tsy zatra n'le hoe miezaka koa ny mpianatra ampianatena ary zay ny hoe mila famolana ny toe-tsaina. Fa amin'ny ankapobeny avery koa tsy dia misy maharatsy azy aloha le fa izay le mitako fitaovana be dia be zay izy dia hoe arakitsika ve satsia miezaka ny université ASM anaraka an'le izy fa ny zavatra tsy azo lavina dia tsy mora le izy. Misy dia misy fiarahana io ary renareo tamin'ny kabary teo fa misy ny fiaraha-miasa moa amin'ny le groupe de la Rochelle Subdeco de la Rochelle io zany tonga tao mihitsy ny tompony andraikitra tamin'ny titontizy ny tonga teo niresadresaka momba ny endriky le fiaraha-miasa. Mahasamy hafa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona université io zany dia afaka misafidy ny mpianatra na dia izy rehefa vita ny taona voalohany ato amin'ny université ASM na rehefa vita ny taona faharoa na rehefa vita ny taona fahatelo fa tsy miandro hoe mahavita an'izao no vao makany. Zay zany ny tombontsoa lehibe arakaraka izay hoenti-manana nanan'ny ray aman-dreny koa zany zay. Dia ny fiaraha-miasa anankiray moa zany dia ny fiaraha-miasa ny USA Gany Paris any Lille. Ireo moa dia le mianatra roa taona eto dia aveo manao ny taona fahatelo any na mijanona eto any manao ny licence eto na ny bachelor eto dia aveo manao ny master zany any amin'ilay université any Paris na any Lille. Efa be dia be ny lasa tany ary indraindray aza somary mampalahelo kely le sekoly ireny mantsy le raha miasa ireny le sekoly manan-danja ka rehefa mivoaka aveo le mpianatra ny fandrovahan'ny orinasa any dia matetika izy ireny tavela any nefa tsaratsara koa izy angamba miverina tiantsika manasoa ny firenena. Fa zay moa zany zava-misy. Fahitanareo zao ohatra ny fiaraha-miasa amin'ny université ASM mety zao le hoe amin'ny hoe famoahana andiany zao fotsiny fa eo fanaovan'ny ankizy stage eo amin'ny fanomezana azy asa na fandraisana azy rehefa rahatrizay mavita ny fianarany le mpianatra dia ireo fa nytanysain'ireo maromaro ireo orinasa ireo zany zay le endriky ny fiaraha-miasa amin'ireny orinasa ireny. Eo amin'ny roapolo sy telonjato eo zany misy an'ireo.